Eo amin'ny tontolon'ny sary mihetsika indray kosa dia efa mampafantatra sahady izay fa amin'ny taona manaraka eo dia efa afa kosa moa ny andian-tantara mitoy izay hoarahana eto amin'ny fahita lavitry ma-TV ary amin'izao fotoana izao dia efa misy ny casting ifantenana an'ireo izay ilalao ao anatin'izay izay natomboka tamin'ity androany ity moa izany casting izany. Manomboka amin'ny taona ho avy dia karazana horonan-tsary malagasy vaovao indray no hita matetika eto amin'ny fahita lavitra ma-TV. Androany moa natomboka ny casting na ny fanehoana ny fahaizan'ireo mpilalao entina hisafidianana ireo izay mendrika indrindra. Manomboka eo amin'ny 3 taona hatramin'ny 5 taona eo ireo nandray anjara tamin'ny casting. Nambaran'izy ireo fa mila fahaizana manokana ny filalaovana sary mihetsika. Satria rehefa dinihina fiainantsika andavanandro zany mihetsika daholo ka izany dia raha misy zany resaka hoe sary mihetsika filalaovana tsara malagasy dia anjayanjara foana ny tena tsy nianatra manokana momba sary mihetsika fa ia zany tamin'ny fotoana isaka mijery sary mihetsika indrindra fa sary mihetsika malagasy dia mba manao analyse. Vita casting dia formina tsara satria indraindray misy na eo amin'ny ohatra zao hoe mijery caméra dia be tsy mahay ohatra mivaly mamoaka ny tena fihetseham-po amin'ny volana febroary amin'ny taona 2013 no ataony fanodinana ny horonan-tsary vaovao izay nomena ny lohateny hoe Tsingala ka mahakasika ny fiainan'ny olona andavanandro izy io ary tantaram-pitiavana ihany koa ny lokony. Ao aorian'ny casting moa dia mbola misy ihany koa ny fampiofanana anatevenana ny traikefa izay omena ireo ankizy miisa 700 eo izay voaray tamin'ny casting. Tapitra tao anatiny izay fanadihadiana iray izay ihany koa moa ny fampalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy hivisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity indrindra raha moa ny mikasika ny hevitry ny filohan'ny tetezamita ao anatin'ny fifidianana nambarany moa fa izy ihany no manapaka ny amin'ny filatsahany na tsy ao anatin'izay fifidianana no tanterahana amin'ny taona 2012 sy 2020 izay. Ankoatran'izay dia isan'ny nisongadina tao anatin'ny fampalam-baovao ihany koa ny fanokanana ny kianjan'ny maki etsy Andohatapenaka. Mankasitraka anao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany tompoko lahy sy tompoko vavy mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.